Amintsika indray ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy tompontsika amin'ity alarobia 4 volana septambra ity. Ndeha hideran'ny tompo isika araka ny salamo 430 manomboka amin'ny andininy 4 hatramin'ny 9. Salamo 430 andininy 4 hatramin'ny 9. Mitsangana riavana hanome voninahitra ny tompo isika. Ho ny mpanao salamo, mitady an' Jehova aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahiay ny tavany. Ity olo mahantra ity ny antso dia niainy Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa notarianao ka tonga soeto an-tranonao indray. Tsaronay ny teny manao hoe izay mendondona dia ho voana ary izay mitady dia hita. Ny mpanao salamo dia manonona tononkira manao hoe nitady an' Jehova dia mamaly ahy izy ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Ndreto izahay, te hiaona aminao, te hiresaka aminao, te hiaina ny finoana avy amin'ny teninao, ko manatrianay no ny famindramponao, esory ny heroka sy ny fahadisoanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy vomy teo amin'ny hazo fijaliana, no ny famindramponao, ampaherezo, ampianaro amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba hitombonay sy horenanay tsara amin'ny finoana araka ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Marka 7 manomboka amin'ny andininy 410 hatramin'ny 7. Marka 7 manomboka amin'ny andininy 410. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita avoaka betsaka manodidina azy sy mpanoran-dalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra, dia talanjona ka niazakazaka nanatona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona no hiadianareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe, mpampianatra, nentiko ety aminao ny zanako lahy, izay azo mpanahy mona. Ary na iza no azony azy, dia ampintsironjiriny izy, ary mandovory, dia mikitry nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany, fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento ety amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy, ka noho ny nahitan'i Jesosy izy, dia nampifanintona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy, dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasakasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, hoatrin'izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fon'izy mbola zaza. Ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy, fa raha mba misy ianao dia mamindrafo aminay, ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindrazazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Ary noho nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe, ry fanahy mona sy marenina, izaho mandidy anao, mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa nananany izy sady nampifanintsintsina mafy ilay zazalahy, dia nivoaka taminy, ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy, dia nitsangana izy.
rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy nahavoaka azy, ary hoy izy taminy, iny karazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Amen. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anafana ny finoantsika tokoa ane ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina, raha manoloana izao soratra masina izao isika fiangonana riavana. Verina manoloana antsika ny anjara vakiteny tao amin'ny filazantsara ny alahady lasa teo, ny marika toko 7 andininy 7 hatramin'ny 7 antsika izay teto dia tokony hatadidy tsara ny ventikevitra telo nentin'ny mpitandrina tamin'ny fiangonana. Ahoana le izy? Jesosy, fisalasalana, famonjena, ivonony. Amin'ity maraina ity dia misy foto-kevitra anankitelo mbola tian'ny tompo ambara amintsika indray. Zao soratra masina zao dia ny tranga raha mbola tany an-tendrombohitra ny amin'ny fiovantare i Jesosy. Zay ny eo amin'ny andininy 7 fa ao aorianan'izay kosa dia indro Jesosy tonga ao anatin'ny vahoaka. Inona ary no ambaran'ity soratra masina ity? Eo amin'ny andininy 7 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo, ary no tonga teo amin'ny mpianatra izy, io ilay Jesosy tonga avy niovantare avy any an-tendrombohitra, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanoradalàna niady hevitra taminy. Ery ambany, inona no niadinareo hevitra amin'ireto? Ny voalohany, ny mpino velon'ny finoana dia miala amin'ny ady hevitra, satria mantsy voalaza eo fa rehefa nahitan'i Jesosy ny vahoaka dia nanatona sy niarahaba azy. Ary Jesosy nanontany hoe inona no iadinareo hevitra amin'ireto? Ny olona velon'ny finoana dia miala amin'ny ady hevitra ary manatona any Jesosy. Alay fisary an-tsaina ny hoe tsy teo zany aloha Jesosy fa mbola andalana miverina avy any amin'ilay fiovantare any an-tendrombohitra. Tsy hoe izy ilay mbola namirapiratra ny tonginy fa izy efa miverina amin'iloniny amin'izay nisehony amin'ny maha olombelona azy teo anatrehan'ny vahoaka. Tsy teo Jesosy nampiady hevitra raha zoitsika ny tantara dia ny fisian'ilay zazalahy nentina teo amin'ny mpianatra fa tsy sitrana. Fa tao anatin'izany nanararoatra ny trangan-javatra ny mpanoradalàna ary dia niady hevitra tamin'ny vahoaka. Inona no niadinareo hevitra amin'ireto? Rehefa tonga i Jesosy dia voalaza ny soratra masina hoe niazakazaka, nanatona sy niarahaban'i Jesosy ny olona. Jereo tsany zany sary zany. Nialan'ny olona ny mpanoradalàna, lay nanararoatra ny fivoriam-bahoaka dia nanatona ny Jesosy ny olona. Tao anatin'io misy lehilahy anankiray izay miady saina, fa ireo mpiady hevitra koa dia vahoaka niady hevitra. Ialao niady hevitra manatona ny Jesosy. Velon'ny finoana ny fiangonana aoka tsy ho variana amin'ny ady hevitra riavana. Ady hevitra izay tsy ahitana vahaolana, fa misy aza mananaroatra n'io ady hevitra io mba hitondrana olana indray tahaka ny mpanoradalàna, handavana ny fahamarinana dia Jesosy Kristy, ka hitondrana ny olona hivela ny fahamarinana. Raha fiainam-piangonana amin'izao dia ny hoe ao anatin'ny ady hevitra ny fiangonana dia misy karazana mpanoradalàna mieritreritra hoe tena andry ny fiangonana. Zany moa ny toeran'ny mpanoradalàna tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy eto
ka tia mily ny lalan'ny fiangonana any amin'ny tsy tokony andehanany. Ialao ny ady hevitra izay tsy mahavokatra, ialao ny ady hevitra tsy mitondrana amin'inona amin'inona. Hoy Jesosy, inona no iadinareo hevitra amin'ireto? Ialao ny fiaonana amin'ny karazan'olona izay mampiresaka fotsiny, ady hevitra be. Ny olona velon'ny finoana ry havana dia miala amin'ny ady hevitra ary miazakazaka manatona sy mifandray amin'ny Jesosy. Izay ilay hoe nanatona sy niara-aban' Jesosy, mandray tanana ny tompo. Miala amin'ny ady hevitra manatona ny Jesosy. Zany ny fiangonana ny mpino velon'ny finoana ry havana. Azalany la ny andro amin'ny ady hevitra. Zao fotoana izao moa dia tena fotoana ny ady hevitra be manodidina ny Rafakampitso. Tena tsy ny eto Madagasikara ihany, mahagaga, fa raha jerena avy any ambony zao tontolo izao, mipoaka ny mine any Frantsa, mipoaka ny mine Angletera, mipoaka ny mine any États-Unis, mipoaka ny mine any Nepal, mitady hipoaka koa ny ady sy ny aroa. Raha jerena avy any ambony, tena feno ady hevitra, tsy ahitam-baolana. Maika miteraka olana azy izao tontolo izao. Satria nahoana? Miandry ny tompo ny sasany. Ny sasany manilika ny tompo izay efa eo. Feritreritra izany ry havana. Amin'ny trangan-javatra eo amin'ny fiainantsika, mety hoe ny fiainanao manokana. Lasa saina ianao, miady hevitra amin'ny tenanao. Zany ve dia mba mety? Mety ny fiainan'ny ankonana misy ianao, misy ady hevitra ao, ny amin'izao sy ny amin'izao, ny amin'ny fiainan'ny anankiray amin'ny ankizy, ny amin'ny fiainatokantrano ara-bola, ny amin'ny ara-pitondran-tena, misy ady hevitra any. Fa tsy miteraka voka-tsoa satria tsy velon'ny finoana ianao, tsy velon'ny finoana ny tokantranonao, tsy velon'ny finoana ny fiarahamonina misy antsika, tsy manatona sy mifandray amin'ny Jesosy. Ialao ny ady hevitra manatona ny Jesosy. Fa ny faharoa, ny mpino velon'ny finoana dia miala amin'ny adi-tsaina ary mivavaka amin'ny Jesosy. Tsy vitany hoe niala tamin'ny ady hevitra fotsiny, fa niala tamin'ny adi-tsaina ary miresaka nio amin'ny Jesosy. Tsy hoe samy mandray tanana dia io fa Jesosy ao anaty vahoaka, anaty farankososy na bain de foule. Tsia, io andrandraina hitondra famonjena, fa tena hoe miresaka amin'ny Jesosy ny amin'ny adi-tsainy. Ity lehilahy anankiray namaly, nanao hoe nitondra ny zanako narary, nentiko teo amin'ny mpianatra izy, fa tsy vitany. Zay zany ilay zavatra mitranga manaraka eto. Dia ahoana hoy Jesosy? Niala tamin'izany adi-tsaina izany ity iray mpianakaviana, niresaka tampanajana, tamikitsim-po amin'ny Jesosy, ny zavany tranga. Fa ahoana dia hatramin'ny oviana izy no nitrangan'izao zavatra izao? Fony fahazazy dia mbola manampy ihany ilay iray mpianakaviana. Zaho aneny manjo azy, indraindray izy any anaty rano, dia indraindray izy any anaty afo, dia tena ohatran'ny ho faty mihitsy. Izay ny toy ny tantareo. Tena resahana amin'ny Jesosy, amin'ny fo mahitsy, amin'ny kitsim-po, ny adi-tsaina. Resahana amin'ny Jesosy, amin'ny mpanajana, ny adi-tsaina. Ny mpino velon'ny finoana dia miala amin'ny adi-tsaina ary mivavaka amin'ny Jesosy. Mangataka ny Jesosy ampanajana amin'ny fo mahitsy mba hidiran'ny Jesosy an-tsehatra ny amin'izany adi-tsaina izany. Betsaka ny olona izay atao hoe vesaran'ny adi-tsaina tokoa. Misy olona manao politika ny ilay karazam-biby. Tsy sokatra.
Autriche oziny mpiteny dia misitrika fotsiny tsy te halala tsony makany amin'ny rongony makany amin'ny toka reny mantsy politika ny Autriche avokoa tsy te halala aleo hoadinoina ny olana misy makany amin'ny pahita izay anaovana dokam-barotra Atsiaroa voalaza tamin'ny toriteny ny alahady lasa teo zany fa tsy tonga miresaka amin'ny Jesosy tsy mieritreritra n'izany andaniana volabe tsy toko tsy forohana izany atao hoe mpahay toe-tsaina ankehitriny satria alefa dokam-barotra indrisy tonga anysika kristianina fa raha misy riavany ny mpahay toe-tsaina tsy azon'izaniza hifaninanana dia Andriamanitra araka ny salamo 7:30 ahoana ho mpanao salamo Jehovah efa nandinika ianao ka mahalala ianao no mahafantatra ny fipetrako sy ny fitsangako ary mandinika eny lavitreny voadinika ao ny toetro na mandeha ao na mandry ary fantatra ao tsara ny alehako rehetra dia mbola hitady an'izandray isika riavana saingy ianao tsy mety rasarasain'ny Jesosy ny fiainanao ahitany ny tena retim-panahinao fa makany amin'ny olona ianao ny olona velon'ny finoana miala amin'ny adi-tsaina ka miresaka ampanajana sy amin'ny fo mahitsy amin'ny Jesosy tahaka nyity iray mpianakaviana ity fa ny fahatelo ny olona velon'ny finoana dia miala amin'ny tsy finoana ary mihaino an'i Jesosy fantatsika tsara araka ny fampianaran'ny soratra masina ohatra ny Romanina 10 dia milaza fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy miala amin'ny tsy finoana ka mihaino an'i Jesosy tena mihaino an'i Jesosy manomboka ny 5:20 eo ny miariary zany hoe Jesosy tena miteny inona ny lazain'i Jesosy taminy eo ambony kely eo dia misy an'ilay hoe hainao hoe ny zavatra rehetra hainy mino le adi-tsaina ny adi-hevitra sy ny adi-tsaina dia ny hoe nentina tany amin'ny mpianatra ilay zaza narary fa tsy nahavoaka azy tsy hain'ny mpianatra ny namoaka an'ilay demonimona dia hoy Jesosy ny zavatra rehetra hainy mino tsy ny mpianatra ny tsy nahavoaka tiany Jesosy olazaina raha dinianareo tsara ny soratra masina fa ianao reny tsy nino hoe tsy ny mpiandry ny manao izay ataony na tsy mahavita izay ataony izay ny tiany Jesosy atao lazaina fa ny finoanao no anontany io indraindray dia mahavoatsika na dia ny dokotera azy rehefa tsy mahomby le fitsaboana tetsy amin'ny tsy toeram-pitsaboana izy ohatrany tsy mahay mihitsy ilay dokoterako fa ataontsika mitovy amin'izay koa ny fiombonana amin'Andriamanitra ny fanatonana an'Andriamanitra tsy mahay mihitsy ilay pastera ohatrany tsy mahay ilay mpiandry kanefa raha eto amin'ity soratra masina ity dia mampitodika an'ilay raim-pianakaviana amin'ny tenany i Jesosy mpianatra mino mahay fa ianao mba ahoana eo izy ny tonga saina hoe ay tena any amin'ny tsy finoako tokoa ity zavatra ity mino aho vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mba tena ho velon'ny finoana isika ary anaiky iaino tsy tapaka an'i Jesosy mba hitombo amin'izany finoana izany raha misy adi-hevitra tsy mitera-boka-tsoa raha misy adi-tsaina manavesatra fanontanian'ny tompo mino ve ianao zavatra rehetra hainy mino io Jesosy eo afoantsika ho ny hira teo eto ho afoantsika ilay mazava tokana nahita azy ny vahoaka betsaka ary niazakazaka nanatona sy niarahaba sambatra izay mahita fa ho velona ianao koa tahaka an'ireo vahoaka maro
eo ampiandrasan'i Jesosy nidina avy any tendrombohitra ankehitriny eo anivontsika amin'ny hery sy ny voninahitra Jesosy amin'ny alalan'izany teniny zany sambatra izay mahita azy fa ho sitrana sambatra izay mahita azy fa ho velona miala amin'ny ady hevitra tsy mahavoka-tsoa miala amin'ny ady tsaina manavesatra mivava amin'ny Jesosy miala amin'ny tsy finoana enoy Jesosy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Tompo misaotra noho ny teny izay mampahafantatra anay ny toerana misy anay ankehitriny toerana be ady hevitra mety manontany tenanay izahay ny amin'ny trangan-javatra eo amin'ny fiainanay manahirana hatramin'ny fahazaza itoetra anay tsy mety miovio na izahay aza sorena amin'ny tenanay ny trangan-javatra miseho amin'ny isan'ankohona sy fianakaviana efa hatramin'ny ela tsy mety sitrana trangan-javatra eo amin'ny fiarahamonina torandra-tariana fonikely izay dia efa eninay zany hoe nisonitra ny vidim-piainana lehibe izay mitondra isa-tokantrano mbola eninay ary miatra aminay mihitsy izany atao hoe vidim-piainana mialafo dia lafo ay izany rehetra zany Tompo dia miantso anay mba hivelona amin'ny finoana ka anatona anao hifandray aminao anatona anao hivavaka aminao hiresaka mikitsiposy amin'ny fanajana ny zava-manjoanay ay ireny rehetrareny dia hiantsonao anay hiala amin'ny tsy finoana fa hiaino anao dia manaiky izay ry Tompo ka omeo anay ny fanahy-masina azonay manatona anao bebe kokoa ary tsy hiala aminao na inona mitranga eo amin'ny fiainanay indreo ary ny tontolo andronay sy ny fandaram-potoana ao anatin'izany ianao no hitondra anay araka ny fahefanao dia analanay amin'izay mety manahira an-tsainanay analanay amin'izay mety mampiedy ady-hevitra anay analanay amin'ny tsy finoanay fa aneo ny fitiavanao sy ny voninahitra ao kosa indreo tompony manodidina anay mety misy tsy mahafantatra anao akory mety misy miandry ny famonjenao fa amin'izany dia aseho indray ny herinao ampahafantaro indray ny fitiavanao petraka eo am-pelantananao ny firenenay sy ny fiangonana ary tononay eo aminao ny fikasana tsara rehetra ho antony fiangonany tony ao anatin'izany ny fandaminana ny fiaraha-misakafo amin'ny alahady ho avy izao ianao anery Tompo tena anampy ny voamery ary anome ny fo feno fiombonana ny voakanao amin'ity fitandremana ity arovy amin'ny zavatra tsy rehetra koa ny fiangonanao ao anatin'izao fotoana sarobidy izay ankasitrahany eo amin'ny masonao izao dia akambanay ny vavaka amin'ny anam-pianaran'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay anio izay nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny fahatokiana ary ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia ny izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.